Niato kely fotsiny tsika teo fa mbola mitoetra ny fampiarahana anatin'ny fandaharana Star and Love. Isan-taona moa izany dia misy an'ity fandaharana ity ary mpanakanto maro no anisany hoe mihira manao findra-makira eto amin'ity fandaharana ity. Anisan'izany izao ry zareo izay anao ny hirany tempo geg milanao isa zany Mika. Itojo Emilio sy mendrika no nanao izay izay ndao raharahantsika izay findra-makira izay. Milanao fonao teu samba ciao teu aminyandro piaina quao Milanao anyao Milanao anyao teu samba ciao Faiana orelhane Milanao anyao Milanao anyao teu samba ciao Faiana orelhane Zomanina no oh itu manireira nyao Mitu mania no oh tau ambuco fonia no Mala ilwana oh ireira nyao Niaza casa cani Fitubo kini fugu Na jaini ni jamunza Manina no oh itu manireira nyao itu mania no oh tawa buku fonia no mala era no oh ireira nyao Sayana Diana hiano no fiti oh Fiana winjijanye Piana charity Zaitina Luhata Hira fona wana Karais ni hira Zetsarin jindra ku Ni vadi padi kiatu Ni hura piaina na Visa umila na Fitiava na tufona
ny raha milanao ny tempo geg ny rainy miendrika sy tojo milieu moa zany zareo nindrana niniriny tena mafonja aloha le tonony sady hoe milanao mila olona mihitsy am'izao Saint Valentin zao sa manao izy nareo manzay manana moa zany raha ohatra hoe tsy manana afaka tsy manana raha mila foana hoe ohatra zao ina zao ny afaka atao hoe asolo an'ilay olona raha ohatra hoe tsy manana zany raha ohatra hoe tsy manana izy dia olona koa zao mahasolo anazy na ohatra hoe namana ve namana dia fianakaviana amin'izao fetin'ny mifankatia zao moa zany mbola tsy tara raha ohatra hoe hanao pro satria mbola am'le ora afaka manamboatra mihitsy improvisena tapaka ina zao mba mety hoe afatra kely avy aminareo ny mifankatia na hoan'ny tsy mpifankatia koa raha vao ohatran'izao izy zany hanomboka azy aloha mendrika tsy hitako mety hoe ny fitiavana lehibe indrindra zay ve fankatiava tsara ko tsy hitako izay ambara amin'ilay izy fa fankatiava tsara dia mahaiza mifanaja foana dia mifandefitra foana rehefa misy olana sy ny sisa dia mahaiza mifampiresaka koa dia izay ngamba ary ny tojo ny afatra hoe ho an'ny fifankatia mbola tsy tara raha zao vao hitena hifankatia dia ho an'ny olona tsy manana olo tia fa mbola tsy tara koa raha zao vao hitady mbola manana ora maromaro ora maromaro mbola tsy tara anisan'ny tena tianareo koa zay satria isaky ny manasa anareo zay hanao fandaharana dia tonga foana ianareo dia mba valopity kely avy aty aminay misy fanomezana kely afahany amin'ny iny izy zareo iny kasadiana no manolotra anazy tany amin'ny Soamed moa zany ireto fanomezana kely reto teny kely farany hoe fa nataonareo fa pasitsika any amin'ny zo aloha fitenenana dia izy indray ny teny aminareo Ye, andravana an'ireny fiarahana rehetrareny tanareo le effet spéciaux ny afoafo mirehadrehatra sy ny tariny dia miaraka aminay foana sparcular na nareo ary zao mety matadity satria dia efa maromaro ihany izay fandaharana ny arahana tamin'ny sparcular zany aza misalasala mihitsy raha ohatra hoe mikarakara hetsikinareo événement ninina dia atsoy sparcular eny ary ataony aloha sika jery andreny tantara kely karazana tantara kely ataona mpifankatia na io na mpifankatia voaingana na mpifankatia efa manjato taona mety misy an'izany hoe tsy misy an'izany atao tonga dia jerentsika ary ity sombina sketch kely ity jerenao ange iny lela mandalo iny hoe wow jereny vatany tena mirafidrafitra tsara kay mety tsy mety izy koreana sady bogosy kay tsara ery ianao tsy mahita ny hitako inona indray jerenao iny sifa mandalo iny i mandalo iny tena bombe latina jerenao tonga dia forme grave be sady wow jereo voly mitopatopa tsara jereo nge molony apoka tsara mantsy zany kay tia toetranao za ve eto dia mandokandoka vehivavy mandalo eo ianao sy menatra mihitsy tony Chérie, efa ilany tena te-hiteny Andry hiaraka amiko mandrakizay ve ianao? Avary? Tsara be mihitsy ye valona aloko koa tia mondro nahazo peratra k'izy za tany amin'ny Mathieu anambady anahy hono izy dia eno peratra misy diamondra be dia be tsara be mihitsy tena efa ela be tena tsara be mihitsy dia izay ho dia andefa ianao tena tsy maintsy mandeha aza mandeha kosa moa e tena manenjika asa fa raha tsy zany avelanao rereto ve zana tsy rery ianao e dia amin'ny oviana indray ianao zany mandalo aza mataona anao fa tsy maintsy mbola andalo fa tsy maintsy mandeha aloha zao ok ary izay zany sandray mitsoverina tsy aza matahotra ho ianao zay bye ary bye tena velany rery teto asa Orikala, fa izy lehilahy? Tsy haiko kia. Fa tsy iny ve le lehilahy nijerijery antsika sy indray tamin'ny alina dia no taty? Ino tokoa?
betsaka ihany zay nitoetra karazany efa hita teto zay ao ny mety hoe mampitsikitsiky eo ihany ko mety hoe matezitra hoe inona koa ary zany misy tena manana toetra mihitsy ka misy olona nefa ny tena hoe farak'izay soupla za zao mahita na tamin'ny réseaux sociaux misy tatabean'olo tsy bean'olo efa naharitra antaona maro ny araka teo zany hoe tena ny fandefitra be mihitsy hoe zany tena tsy misy zavatra tsy ambaratelo ie misy tsy ambarany anao moa zany le izy fa ny hira zay hoentina manaraka eto indray hatramin'izay nanaovana antony fandarina Saint-Valentin itony dia anisan'ny tena hoe tsy maintsy misy misafidy foana izy ty tamin'ny herintaona zao nisy anao zao indray misy manao indray zany ohatrany hoe karazana toetra koa ato fa maninona ianao no miavinavina fa maninona ianao no tsy miteny amiko zany zao dia efa toetra anankiray mety hoe vehivavy kokoa nga mba manao azy fa ao anatin'ny tontolon'ny fifankatiavana daholo moa zany rehetrarehetra zany e indramin'ny Badgeo izy ty indramin'ny Badgeo sy Gracie
caminhou mandraky zay tapakevitra iaraka caminhou mandraky zay tapakevitra iaraka caminhou mandraky zay iaraka caminhou mandraky zay. Zay ny fampiarapeo an'ny Grécy sy Badrio tamin'ilay hiran'ny Jean-Rico indra amin'izy ireo tena hoe nafinahitra ny seho an-tsehatra izay nataon'izy ireo nakafihany koa moa izany izay rehetra mpijery. Eto aloha izany dia te hanontany anareo satria resaka hoe fitiavana moa izany aloha hevitrintsika iniriny izany ohatran'ny hoe niadiady kely zareo dia taty amin'ny farany nefa dia niaraka ihany aminareo hoe tsy maintsy hoe tokony mandefitra foana dia afaka miaraka foana satria mahery ny fitiavana sa misy hoe tsy mety kosa. Aleo Badrio ny antaniko voalohany dia avy eo Grécy. Ok ary miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana aloha dia valin'izay fanontaniana izay ao anaty fiarahana tsy maintsy misy foana tsy mifankatia olona tsy miady mantsy dia normal be fa ilay fandeferina indray arakaran'izay kosa ny hoe arakarany ohatra hoe inona ary mba omeo ohatra izay mety misy degré an'ilay izy misy échelle kely dia rehefa eto izy azo leferina dia rehefa eto izy tsy zay. Ina indray ny teny Grécy mahakasika an'izay? Fa miarabantsika jiaby aloha ny manaraka ny fandaharana ny anahy zegny mitovitovy ny Badrio zegny pardon mila mandefitra aloha ny anaty fiarahana satria anao koa tsisy fandeferana zegny lasa fanjofotra kena re dia ravina le fiarahana fa karaha ny Badrio ny tenen'ny Badrio hoe ia misy magnino tsy misy degré zany hoe misy azo liferina ihany dia misy le tsy azo liferina ohatra ohatra amin'izay par exemple alohany ohatra hoe mampirafy anao ohatra tegna efa andefitra amin'izany fogna tsy possible fa mandratra an'le raika ndraika anao avake ny zavatra miverimberina zany matetika no tsy le répétitive fogna zany tsy possible be. Tena hoe mifonoanatra be tena nahazo lesona be mihitsy amin'ireo docteur loreto fa mialohany andehananareo aloha dia mbola misy ny fanomezana avy aty aminay avy any amin'ny Ntsoameda izy reto moa izany dia labozia fa nataoko sarisary kely tahaka an'izao mba fahatsiarovana-nareo hoe tamin'ny Star and Love 2024 niaraka tamin'ny Jumina dia ireny no taty aminay azonareo piretiny ireny manitra be ihany koa na atao haingon-trano dia izay fa mankasitraka anareo dia manaraka andray mbola iara-iasa eto foana ihany tsika fa omeko andrija tahina aloha ny fitenenana. Zay mamaraparana ny fandarantsika fa mbola tsy farany nefa saorana daholo aloha reny artista rehetra ny fandimteo reny tena nanolotra seho mahafinaritra mba namelona hira mety hoe tsy fantatsika tanora indrindrandrindra satria misy efa ela be reny dia nitondra fitiavana amin'izao Saint-Valentin izao ato anatin'ny Star and Love fa tia indray aloha mbola misy tantara kely anankiray ho aseho anareo mety hoe anatin'ny tantaram-piainanareo mpifankatia ihany. Chérie mba misana kely fotsiny aloha reraka mihitsy tanako ty tena reraka be eo kely fotsiny efa indrainao vera fa hoana e mba mingavy kely fotsiny zay mba misana kely fotsiny viara ary miverena ena fa reraka be fotsiny dia mba mitena zay fa viara tsy azoko mihitsy. Ary iny ty mampiasa say? Misy zatra makarary lohako be mihitsy. Ary sao dia le kiala sekretera any ampiasana indray ianao masy tato ato ohatrany lasalasa saina hafahafa izany sa le vehivavy any ampiasana anareo? Ianao koa izany foana za mameritreretra hoe Saint-Valentin andro resto sa spanty ianao. Ah bon? Aleo resto chérie? Mba hitany fa tsy
Mika, aiky moa tsika mbola misy zavatra atao be dia be fa sabotsy ny andro mila mandeha maraina zao ihany antsika fa mbola andeha tsena mbola pisotrama mbola sakafo be da be zavatra mila antsika mbola mangy amin'ny mamana tena zana tsy mazoto mihitsy za mbola tokony akaina sabotsy ny andro ianao zany rehefa ianao manao zavatra dia forcenao tsy maintsy atao foana ve zay mba makaina dia korontaninareo ohatry zany za tsy andeha zay aloha ny hirahiratsika fa atraterina trany aloha ny fankasitrahana andro nanampy rehetra tamin'ny fanatosana an'ity fandarana Star and Love ity ty toerana misy anay ity no antsoina hoe Grand Hotel Urban eto Ambatonakanga zany hoe misy rooftop tsara tarehy ohatran'izao eto dia azo ipetrapetrahana mitsilotsilo ianao rehefa mandeha makaty dia mahazo misy restaurant ihany koa dia misy hôtel raha ohatra ka te ho atinareo sady zareo ohatra mivoananao manana carte vaovao mihitsy zareo dia afaka makato dia nisy ihany koa ny fanampian'ny traiteur Latifin tamin'ny sakafo dia ny Impec ny salon ny akanjonay tovolahy izay misy ihany tony mipetako fe mahafinaritra tony miavaka mihitsy ilay izy Madacostar dia nenareo ny Ampela Fashion ny nandravaka ny toerana kosa dia ny tsara décor raha ohatra ka ny décoration na mariage nareo na fiançailles na baptême na inona dia zareo zany atsoy ny mpitendry ny Eto Studio ny Sparkular Event izay napisy setrosetroka sy ny tselatselatra sy ny rehetrarehetra reny sy ny ranoram-panala dia ry zareo nanao an'izay effet spéciaux zany ny mpanakanto rehetra tsy ankanavaka izay niaraka taminay teto sy niaraka taminay hatramin'izay sy hatramin'izao mbola eo daholo foana zareo dia mirary soa be da be ary ny nanolotra ny fanomezana dia nitsoa maid nanao an'ilay fanomezana ho an'ny mpanakanto reny zay zay fa dia misaotra anareo niaraka taminay hatramin'ny farany dia amin'ny fandarana manaraka indray yeah